ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra riavako tratra ity zoma fahavalon'ny volana janoary ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika ary ny mofinaina voalahatra antsika anio a dia ny perikiopa tamin'ny alahady apahany tamin'ny perikiopa tamin'ny alahady teo ihany moa. Isaia toko 10:1 ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko 10:1 ka hatramin'ny fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy riavako. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fekibon'ny mpanjaka mba amoako varavarana eo alohany ka tsy rindrina intsony ny vavahady androso eo alohanao aho ary andravona ny mpitotoana sy hanorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny idivy dia omeoko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arirana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izahan Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely no ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voafidiko no ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ao anao na dia tsy fantatra ay azy ianao na dia tsy nahafantatra azy ianao. Izao ny Jehovah tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao mba ahafantarana hatrany amin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho ny Jehovah fa tsy misy hafa. Dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra ary aoka ny abakabaka ampilatsaka fahamarinana, aoka ny tany hisokatra ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah nefa nahatonga izany. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa riavana no nanakinantsika ny toriteny tamin'ny alahady teo. Dia kosa ny tapany voalohany amin'ny andininy faharoa sy ny fahatelo no ampahirizana anao. Androso eo alohanao aho dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantarana fa izaho ny Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Kirosy no nitenenan'ny tompo riavana izany teny izany. Babo tany Babilôna nandritry ny 70 taona ny zanak'Israely na ny Joda fanjakana atsimo izany, ary rehefa babo tany Babilôna ny fanjakana atsimo dia nitalao tamin'Andriamanitra izy, todika tamin'Andriamanitra izy, na tsy hafangiry firina izy ary dia nitodika nitomany tamin'Andriamanitra mihitsy. Ny ditrany ny fialany tamin'Andriamanitra no antony nahababo azy ary dia ny fiverenany eo amin'Andriamanitra ny vahaolana, todika tamin'Andriamanitra izy. Dia raha mpanantena famonjena ho azy Andriamanitra ary mahagaga ny fomba namonjen'Andriamanitra azy, mahagaga amin'ny lafiny anankiroa. Voalohany dia izao, ilay firenena izay nangeja azy dia resy. Firenena Babilôniana dia ho resy ny firenena Persiana. Tsy hoe ny zanak'Israely no nandresy ny mazavatsika mantsy any amin'ny testamenta taloha dia maneraka mpanompo Andriamanitra dia mandresy an'ilay firenena manjanaka na mampahory azy. Hitantsika amin'ny tantaran'ny asa Gideona zany, hitantsika amin'ny tantaran'ireo ao amin'ny boky mpitsary zany, hitantsika koa zany amin'ny tantaran'ny namoahana zanak'Israely tany an-hevitra hoe ataon'Andriamanitra resy
amin'ny alalan'ilay olona fidian'andriamanitra na amin'ny alalan'ny jiosy ilay firenena zay manjanaka azy misy ady atrehina fa ity zao ny avako malala tsy niady mihitsy ny zanak'Israely fa babo ary firenena hafa no nandresy ilay firenena mpanjanaka ilay firenena papahory teny Babiloniana resy ny Persiana mahagaga tena mahagaga fandresena hafa kely nataon'Andriamanitra fiasana zany ny firenena Persiana ary faharoa ny mahagaga faharoa dia zao Kirosy zay mpanjakan'ny Persiana izay mazava ho azy tsy mpivavaka amin'Andriamanitra tsy mahafantatra akory arangerinao hoe Andriamanitra fa ataoko fiasana ianao na tsy mahafantatra azy asehon'Andriamanitra zany fa hain'Andriamanitra atao fiasana avokoa ny zavatra rehetra rehefa misy planin'Andriamanitra dia na iza ampiasain'Andriamanitra Andriamanitra zany rehefa anao zay ahasambatra na anao zay amonjena antsika dia ampiasain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra eto Kirosy zay ny Andriamanitra ny Persiana nke ny ataontsika hoe zoroastroanisme ny fivavahany mazdeisme mivavaka amin'ny sampy nefa zany no nasain'Andriamanitra na ny fidian'Andriamanitra notondrono mihitsy azy hoe mpanompoka ianao Kirosy hanafaka ny firenena zay nofidiako zay fahalalatsainan'Andriamanitra iray avako malala fahefan'Andriamanitra zay dia tokony raisintsika ao anatin'ny fahazavan-tsaina koa raha mantsika mieritreritra raha eo amin'ny toerana zanak'Israely zao manao hoe mpanompo sampy koa ve nanafaka anay inona koa zay Kirosy izy ara-mpanompo sampy izy ara tsy mivavaka reny ve no fiasan'Andriamanitra fa azo n'Andriamanitra ampiasaina daholo ryavana asambatra anao ny zavatra rehetra rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina hoy tsika manao hoe fangamony zavatra rehetra eo aminao nataona kristianina daholo misy mpanompo sampy akera ampiasain'Andriamanitra be dehibe koa sambatra anao iny fiarakodia taingenana iny ange mety ho tsy mpivavaka amin'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra nanao an'iny fiarakodia taingenanao iny dia afaka mandeha manao fitokina filazantsara tsika asa tsy fantatro io fahita lavitra jerentsika vaovao io ataontsika koa hoe io onjam-peo enontsika io mety mpanompo sampy ankely olona mety tsy mpivavaka akory mety tsy mpino azy fa nampiasain'Andriamanitra zany mba hahatonga anao aheno ny filazantsara hoy ny tompo anao hoe ampanimpoko anao mihitsy ngeny jentina izy mba hahatonga anao sambatra hahatonga anao afaka manatonao afaka ngamo fanafody ho antsika io afaka malala fanafody nataon'ny kristianina daholo misy fanafody nataony zao tontolo zao ange misy mety ranamboatra ny fanafody natao ho antsika manasitrana antsika iny tsy kristianina akory fa ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga anao sitrana afaka malala misy zavatra ampiasain'Andriamanitra araka ny planin'Andriamanitra fa ny tokony ao azaitsika afaka malala dia zao fahefan'Andriamanitra daholo satria asany tanany zavatra rehetra tobon'ny tany izy nahary azy ary azo nampiasaina ny zavatra rehetra vato azy ataoko miantsoantso ny tompo apondra azy ampiteneny koa ny tompo mananatra anao tatsika tantarana Balama sy Balaka hitantsika ranomasina aza sarahako ny tompony dika zany fahefan'Andriamanitra zany ry havana dia tokony ho ajaitsika ary tsy itsika no mifidy ny fomba hoentin'Andriamanitra mamonjy antsika tsy itsika koa ny mifidy ny fitaovana hoentin'Andriamanitra mamonjy antsika tsy anjara antsika zany tsika tsy miteny manao hoe amry Andriamanitra afonjena ity ihany aminjena ity fomba ity ihany amintsy tsy ianao no mibaiko an'Andriamanitra tsy ianao no mifidy an'izany fa Andriamanitra ny manana ny planinany ny ataonao dia zao nisaorana anaranymasina nisaora fa manan'Andriamanitra mahafeno zavatra rehetra ianao ary na dia izay heverinao tsy mety azy hain'Andriamanitra atao mety indray zany no ambahany Isaia mpaminany zay ny dikany teny hoe androso eo alohanao telo farafaratsy ny dikany hoe androso eo alohanao ny voalohany dia izao androso eo alohanao isavalalana zany miatrika ny zavatsarotra amin'ny toerana misy anao voalohany raha ny dikany teny androso eo alohanao zao tena zany mialohalananao za zany ny voalohany miatrika ny zavatsarotra manome toky anao fa zany miatrika ny zavatsarotra zany eo alohanao mampatsiaro ny salamon'i Davida Jehovah ny mpiandry ahy tsy mananjava mahaory ahy mampandry nay maitso izy mitondra eo ambony tany fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy zay le mpiandry tsara
nitsorakazanao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra le mpiandrondry avakoraha de any aloha mpiandrondry ny testamenta taloha de any aloha ary izy no misedra voalohan'ny fahavalo ny lioana ny biby masika de ny ambody de ny mpiandrondry no misedra n'zany raha miteny zany ny tompo ety androsy eo alohanao ary kirosy na tsy nahafantatra azy satria fiasako ianao de zao rehefa novodiko ianao de zany hoe lohanao na izy ianao amin'ny planina ko afaka malala vaovao amin'ny taona androsy eo alohanao ny tompo izy no voalohany hiatrika ny zava-tsarotra amin'ny toerana misy ianao fa tsy ianao akory satria planin'Andriamanitra rehefa planin'Andriamanitra ny dianao de izy mialo lalana anao ahoana natonga anao ny planin'Andriamanitra ahoana fataranao fa planin'Andriamanitra ny dianao de izao enao mianana ny fitiavan'Andriamanitra enao nametraka ny fiainanao teo am-pelantanana enao nametraka ny taona eo am-pelantanana zay ny hoe planin'Andriamanitra fa ny faharoany hoe androsy eo alohanao a de izao koa androsy eo alohanao a de manome toky anao zany fa izao zany iaro fa androsy eo alohanao a fa izao koa zany no nitarika zany tompony lalana ana zany ny vision na ny vina enao manaraka androsy eo alohanao a zany hitaritalana zany mahafantatra ny lalana tokony ho ale afako malala androsy eo alohantsika Andriamanitra ny tetoany ity de izy no hitaritalana tsy very ianao zany tsy very ianao satria le mpitarika anao mahafantatra ny lalana tokony ho ale Salamo 7:20 zay ndraytsika ohatra teo lay Davidana teny hoe anao Jehovah ny mpiandry aho nitondrahy eo amorony rano fialan-tsasatra ianao zay ny dikany hoe handroso eo alohany tsy angetaeta zany mampandry ahy amin'ny ay maitso izy maninona andro fahalemana zany nitsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra tsisy fahavalo atahorako zany zay ny hoe androso eo alohanao androsy eo alohanao zany adika zany raha manaiky itsika ka avelantsika eo alohantsika Andriamanitra araka zany teniny zany de zao miata-pinaritra mandry fahalemana iteneny any amin'ny andiny farany amin'ilay resahantsika teo hoe manao hoe aoka itsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana andininy fahafito izao zay namorona ny mazava sy marina ny maizina manao ny fiadanana sy maro ny loza zany hoe mampandray aminay maitso nitorinina fiadanana nitory fahafenom-piainana tsy fahavokisana amin'ny sakafo zay ndikany ahitra moan'ny ondry fa izao tena fahafenom-piainana mihitsy mampandray aminay maitso izy mitondra eo amorondrano fialan-tsasatra izy zay no hoe mandroso eo alohanao afako malala avelao Andriamanitra hitaritarana anao inona ny lalana hitarian'Andriamanitra anao isohatra masina eo fa misohatra masina nge izy ingeny lalana Jesosy nge eo amponinao hoe fahamarinana lalana ny fanahy masina ao anatinao ny fampianarana sy ny toroteny renao ny hira-pivavahana entinao amity reny rehetrareny de lalana afantaranao hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra androsy eo anolohanao aho iny tompo amin'ity taona ity de za hitarika ny lalana de tsy very zany ianao de tonga amin'ilay tanjona masa mampilamina anao ianao fa ny fahatelo de zao androsy eo anolohanao de zao hanomana harena sy hanomana harena itenen'io omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina ny harenana felinao mangingina zany hoe misy zavatra tsy ny sasaranao fe anao no omeko azy ny ity tantarany kirosy ty afaka malala de tantara marina tsy tantara mo marina mandrakarivo misotra masina fa hoe voapirofo ara-tantara mihitsy ny fiso tsy ny tantarain'ny boky Isaia amin'any ny fahatanterahana fa reo mpanoratra grika de ny tantara ohatra Hérodote zao de ny tantara ny fandresen'ny kirosy ny babiloniana tantarainy reo vavahady be de be ny sorokatra sy ny sisa rehetra tantarainy reo volamena rotaonina sasany nalain'ny kirosy ary fa firenena koroa ny resen'ny kirosy dia ny tany Babilôna mazava ho azy sy ny tany Sardisy zay hitantsika ny sarda moa ny filaza azy dia samy firenena manankareny reo volamena amin'ny taonina anatin'ny voasohatra anatin'ny tantaran'izao tontolo zao zany nrofon'ny kirosy zay le hoe fahatanterahana le faminaninna hoe omeko anao ange ny rakitra omeko anao ny arena zany hoe misy zavatra tsy ny sasaranao fa omeko anao mety misy zavatra tsy ny rinao akory aza fa omeko anao
ny salama fito am'roapolo am'zato zany inge de omeny malala na de matory azy izy tsy midika akory hoe kamo sika riavako fa misy zavatra ndraindray tsy niritsika akory fa nefa mahasambara atsika tsy tao anatin'izay nehetraretintsika akory fa omena andriamanitra atsika rehefa tonga amintsika ve za motompoka tsy nanireny ty akory kanefa de menao aty misy zavatra tsy fantatritsika akory hoe mahasambatra mahafeno atsika satria nizay tsika foy marefo fa andriamanitra mahafantatry hoe omeko azy ty satria mahasambatra azy zay ny dikany hoe omeko anao nge ny arenana feniny ampiasaiko anao ange ny hafa zay miasa mafy no asaiko miasa mafy ho anao andeha eo alohanao a fa izao omeko anao zay zavatra tsy nirinao akory ary omeko anao zay mahasambatra anao vaovao ny taona miavako malala aza manà fa handeha eo alohanao ny tompo fa rehefa mandeha eo alohanao ny tompo any amin'ny jerena aza nyerika tahaka nahazo ny vadiny Lota tatsika boky ny Genesis any aloha ihany ny maso zay an'ity taona ity any aloha ny maso satria eo aloha Andriamanitra tsy any arina Andriamanitra tsy any amin'ny taona 20 tsony ka any ny masonao tena faty antoka be tamin'iny tena tadidiko mihitsy ny fahavazako tamin'iny tamin'ny taona tsy antsony Andriamanitra fa any alohanao Andriamanitra tsy tamin'ny taona 20 tsony Andriamanitra ka any arinanao aza mitady an'Andriamanitra ny amin'ny taona 20 tadidiko mihitsy tamin'ny 20 so zavatra tsy any Andriamanitra any aloha izy amin'ny 20 izy ao alohanao any aloha zany ny masonao amin'ity taona ity dika zany mandroso ianao fa tsy mihemitra miara-mandroso amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity any alohanao izy de matoky fa izy no hiado anao matoky fa izy no hitadidarananao amin'izay lalana fantany famaso ary matoky fa manomanao anao fifaliana tsy arak'izay no eritreretinao akory azy fa lehibe lavitra zany famindram-polo zany hoy Jesosy aminao izy no lalana fahamarinana ary fiainana vavakisika tompo misaotra anao fa nanaiky hitady-dalana ianao de izay mpanota tsy mendrika tsy mahafantatra anao akory aza miavinavika hevitra mihevitra ny tenanay ho mahali lalana mihevitra ny tenanay ho feno mihevitra ny tenanay ho nahita fianarana mihevitra ny tenanay ho manana zao rehetra zao nefa de nekenao zahay tompo hotarinao tompo sotra ny amin'ny tokomenao fa enao no isava lalana anay iaro anay anokatra ny lalanay enao tompo no hitari-dalana anay ka tsy ho very ny ampandehanana zahay ianao nefa nanome toky anay tompo fa manomana arepana manomana faombiazana sy fifaliana ho anay amin'ity taona ity amarino aminay tompo zany teny zany amin'ity taona ity amarino aminay azaveranao hibanjana ny zavatsarotra mety ny lalovana tamin'ny taona lasa zahay azaveranao latsa-dranomaso tamin'ny zavatsarotra ny lalovana tamin'ny taona lasa zahay fa apatsahivony mandrakariva ny teninao manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy satria hoe loha ianao terizo ary ny fiainana tompo makivakiny ty taona ity ambeny ny masonay terizo ny famindranay toano zay mba hiara-mandroso aminao de mamehitraka ny taonanay mba mifahasoavanao sa Jesosy meteza androso eo alohanay mandrakariva ary tantana ny tananao ankavanany zahay misaotra Jesosy amen